izy nosoratany mamin'ny aina ho velomin'ny ravo sy vantsoa ary ony miajany irina miaraka amin'ny faly sisina izy ro laora manatsonina indray feo anjariliva no nanantotosa andro voalohany tamboka be koa ty oran'ity izany sady tova venty be mihitsy izany raha tsy manjavona hatramy fitaratra fa aloaloha fa fanahy amity servety oay ary mikorisa fotsiny ange izy fiara lohako ity izany oay lasa nikorisany atevana marina loza iny fa hoana zao madama ahoana koa fa tsy hitanao nga io fiara mivarina any anaty antsana lalilany io ka tsy efa avy nidina tany ianao io moa teo jereo nge mifotaka amin'ny kiraronao eny nidina kely teo ambanimbany teo fotsiny saika hamonjy an'izay olona ao nefa lalina loatra le antsana lalina makany ratsy dia voatery miverina iandry an'izay fiarandalo eto mba nampy tsy marina zany madama tsy marina hoana rangaty inona ny tianao tongavana so mba voadona anao nampivarina an'io any rangaty mba amboamboary ny fitenenina fa ianao ve nanatrika an'izany teo tsy nanatrika fa raha zao fisehony zavatra zao ny jerena dia tsy zany resaka ao zany ny marina satria nahoana ka jerena fa iny zao ny dian'le fiara nikorisana akany an-davaka any nefa fiaranao eo mihitsy no mijanona midika izany fa nisy fandonana teo tsy te hiady-hevitra lava aminao eto rangaty fa izay hanavotana an'le olona ao ambany ao aloha everina izay zao ny tokony hamaiky fa raha misy ny tianao atao akoatr'izay dia azontsika tohizana amin'ny fotoana manaraka allo mila famonjena tompoko tonga avainga nareo fa misy maratra eto amin'ny lalana lasy ny maratra ka lazao amiko amin'izay zay tianao atao mitombona zao ny ayako ny raha tsika nahita teo fa vehivavy le namily ny fiara dia maninona raha vehivavy mety ho nisy tsy fifankazona teo aminareo ohatra dia nataonao zay fomba aminona azy fizamarina moa ianao ty aloha ho inonao zany fa nyfanontany napetrako aminao valiny mialatsiny raha izany indray matoa fa tsy afaka mahalainao tsony tiako anefa no milaza aminao raha matoa kely fa lasa lavitra anao ty raharaha tsy maninona fa vonina hiatrika amin'izany satria matokony fahamarinana tsy misy pirofo zany raha matoa kely tsy hanafaka ny tsy hipetraka aminao io an'iza ny anao ve tsy mampaninona fa afaka miaya ianao ary afaka mitory koa aza maika fa ho tonga amin'izany any izy ty any orinany raha tsy mazava eto ka inona moa manakana anao tsy apiditra fitoriana dian'izao za nge efa nilaza taminao fa vonina hiatrika an'izany tsy mbola zany aloha ny resaka eto ny tena marina amin'izao raharaha zao ny tena tiako fantatra aloha marina inona koatra n'izao hitanao zao tsony moa ny potro raha tsy amorina ny tsy misy anga la zao daholo zay tianao lazaina fa mihainy foana arakaraka izay zavatra lazainao eto nge no ahitana an'izay mariny tsy efa nilazaiko moa ianao teo fa tsy afaka hiresaka amin'olona tsy fantatro tsy maintsy miresaka amiko nefa ianao raha tianao no afaka mahadiodio amin'izao raharaha zao afaka amin'izay mifahatezeranao tamiko rehefa samy mba nakaina kely tao anaty fiarany avy tsika teo ka tsy aloha toizana amin'izay ny resaka ny resaka aminao aloha tsy ilaiko tsony miandry mifanapahan-kevitra ao fotsiny nge eto zao hitsangana ho vavolombelona tsy marina ka andetika amin'izao raharaha zao ve ianao sa inona marina ny tena tanjonao zay filazanao any raha matoa kely nety daholo nataonao hoe vavolombelony tsy marina na inona fa ny zava-dehibe amiko kosa dia ny ahafantatra zay tena marina amin'izao raharaha zao za kosa aloha tsy andany andro aminao eto ny andrasako anao teo zao dia ny anamarina miaraka amiko ny fipetraka ny fiara sy ny faritra rehetra hiteto mialohan'ny andehanako so dia ambaranao mantsy fa nandositra ihany koa ka afaka mandray atsoratra koa ianao efa voaraiko daholo ny amin'izany fa ny resaka koa nge sisa aloha andrasako eto koa ahoana moa zany ny fiarovan-tenanao eo anatrehan'izao zava-mitrango zao iny ny adresy ny mpiaro dia mahazo manatona azy ianao fa tsy manam-potoana lava olanina aminao eto miala tsiny maître CN fa somary taratara kely vao tonga ty aminao mbola tsy maintsy nametrapetraka ny asa tamin'ireo tao ampiasana mantsy aloha tsy manino zany fa efa natokako iresana aminao mihitsy nge ty tolakandro arivo ty ka ahoana iza no iresaka mialoha zany tsika rovavy ny avy aty amiko aloha maître dia reny efa nambarako anao telefony reny ihany ny ambangovangony fa ahoana ny any aminao manamboavao ambarampo nga ianao misy tokoa mademoiselle Maoly tonga teto amiko le lehilahy nambaranao tamiko dia ahoana ho maître
Nilaza mombamomba sy taminao ve izy? Raha araka ny nambara aloha dia mpamily ny orinasa raha eto an-drenivohitra izy e. Fa ny tena manahirana aminy dia tia izy milaza fahitory anao ty. Nefa zavatra hafa tsy toy nolazainao tamiko ny nambarany. Efatra any am-boalohany mihitsy izy io nilaza zavatra mifanohitra toy iny maître. Nambarany fa niniko natao mihitsy nandona ny fiara iny satria nanana alahelo tamin'ilay tovovavy namily hono ia, ka nataoko izay namonoana azy. Mitovitovy tamin'izany koa ny nambarany a. Ny marina maître dia reny nambarako anao reny ihany a, fa nendrikendrehana fotsiny ny ankoatr'izay. Tsy fantatro mihitsy izay tiany atao ao ambadika izany. Mila fanaraha-maso fanadihadiana lalina mihitsy ty raharaha ty mademoiselle Maoly a. Tena manahirana. Fa efa nampidiriny anga hono maître ny fitoriana? Tsy mbola nilazany izany aloha izy teo e. Izany hoe mandrahona fotsiny izany aloha izy ny tena marina. Tsy azo tsinotsiniavina nefa ny zavatra toy izany a. Marina aloha izany maître. Za zao eto dia mieritreritra sahady fa olona mihevitra ny ampiororo ahy izy. Mba hanome azy vola be ohatra na zavatra hafa ihany koa. Izany rehetra izany ahina daholo mademoiselle Maoly a. Ny olona manana orinasa ataonareo izao tokoa aloha tsy ilaozany olona mpanarara ohatrohatra izany e. Dia ahoana izany ataontsika maître eo anoloan'izao zavatra izao ka? Za matahotra ianao fa tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra hiarovana anao amin'izao. Na amin'ny lafiny aina izany na zavatra hafa e. Indrindra moa fa eny amin'ny tribonaly. Dia misaotra mialoha maître. Tsy misy isaorana re izany mademoiselle Maoly a. Asako ange izany e. Moa tsy amin'ny toe-javatra toy izany akory nangalanao aharo anao. Marina izany e. Zay ary aloha fa na izany aza ka ho maily mandraka hariva aloha ianao mandra-pahitantsika ny marina amin'izao a. Eny maître, zay ary aloha fa alao ilaoza kely aloha mandra-peo ianao mademoiselle Maoly a. Aza tonoina ny miantso avy hatrany raha misy toe-javatra fafa a. Zafady ry fa saika hitady an'ilay tovovavy tompon'ity fiara mitondra an'ity larany ity a. Voalaza mantsy fa talia an'ity orinasa ity ny tompon'io fiara io. Talia général tokoa ny tompon'ny fiara mitondra ny larany io ka. Fa azafady nge inona moa zany le tena antony hitadiavanao azy ka? Nisy loza-pifamoivozana nakasikasika momba an'io mihitsy no hitadiavako azy. Ay, mitondra kara-panondra ianao? Fa hoana rangaty ka tsy afaka miditra any ianao raha tsy mitondra karatrako. Afaka meona aminy nefa raha mametraka karatra eto. Ay, mazava loatra ka afaka. Rehefa tafiditra any ianao dia tsy maintsy tafahoana aminy. Andraso ary. Ty ara ny kara-panondroko dia ka adika fotsiny fa tsy ho tasononao eto a. Miaino anao ary Andry Matoa. Inona ny vaovao nentinao? Reto taratasy reto ny netiko taleka asana mba azonao vakiana. Taratasy momba ninona daholo moa izany reto? Ary nahoana tsy mbola nisokatra fa atao midy anaty valopy toy izao? Sokafy aloha dia ho hitanao anatiny ao izany e. Ahoana izy izany ramose a? Ary to misy fofona mahery vaika be na izy izany e. Za ihany ange dia vita e. Ary aloha savaiko daholo amin'izay ny atota taratasy rehetra atao mibiraoany. Fitia fanomezana. Nosoratany maminaina.